riavana androany le mahatompiavaka eo fision mandefa ola ny fianarasoa akany tsy mandidiky io tsy za mba mitanjoka venasiremezavona maro ny zavatra mitrangany zavatra misehoany le teo nafatany hoe nisy efa mpamosavy fito zany zao a afaka ary koa misy olona marary sitraky fa itsika olombelona tambavaka dia mila mitany ka misy olona anaboty ijiro vavolombelona eto ny anankiray zany ny lehilahy ny anankiray le vavy mialatsiny amin'izy menadary eo mba tipo mahijoro mihitsy ampahelezany hoe mila miorona ny finoantsika miaraka amin'ny Jesosy finoana ny anaran'i Jesosy mialatsiny aho mba faneratan naman'Andriamanitra zay efa deo lazaiko any izy anao mba mijoro ny vata zay namaramany rehefa beo a anabary ioby mba hitsangana koa rehefa beo a anambarany zavatra zay nanjao azy ka miseho aminy ankehitriny mialatsiny koa mba le micro zany ao le namamandrina makazabady Mialatsiny tompoko fa zavatra resako ety dia mijoro vavolombelona atao am-piambonana ny maro tsako le olona fa namako be izy zay mijoro vavolombelona fa pastera miteny hoe alao mba ataona atao am-piambonana le izy zao izy tantarako aminareo dia mijoroana vavolombelona eny tompoko misy namana zany a mafana fo amin'ny fitoriana ny filazantsara ary izy dia mandeha mitety faritany mihitsy dia ny tena sibla nireny anam-pahavoatra be reny tamin'ity indray mandeha ty izy a tany amin'ny faritry Ambatondrazaka iny ambanivohitra zany ka ny olona any tena mbola misy tena hoe mitoetra amin'ny herin'ny maizina mihitsy dia misy misangisangy ratsy mihitsy arô satria indray mandeha izy nanao fitoriana amin'ny filazantsara dia rehefa mitoro ny filazantsara izy dia alefandreo mivaratra amin'ny andram-poany makany aminy zany fa saingy arovan'i Jesosy izy a dia micro no tsakan'ny varatra tsy mahakidy azy nefa zany fa vao mainka izy tena nafana vahiny mihitsy amin'le zavatra miseho ohatran'izay ary vao mainka izy tena amboarina le izy dia lasa ihany mitohy foana izy dia rehefa manao fitoriana izy amin'ny tanàna iray dia mijanona eo mihitsy izy herinandro arakaraka le izy zany manampahatonga ny olona ary betsaka ny olona tonga miainao dia nanao fitoriana ty rahalahy ty zany teo amin'ny toerana io zany moa zany miaraka amin'ny namany manao an'le dia rehefa mitondro zany dia misy vehivavy anankiray tonga eo amin'le fitoriana foana dia io ramatoa io a fa mitondro ny tenin'Andriamanitra izy dia mitomany le ramatoa ary miranomaso be mihitsy dia hitany zany dia mbola mitory any izy satria mitohy le zavatra ataony dia hitany foana zany izy mitomany be foana le ramatoa dia ny farany a natitezany zany le ramatoa zay milava amin'ny fotoana hoe ho naranambavy fa manino ianao izy rehefa mitomany be foana nefa
Kasantsara famonjena moa zay tokony falifaly ary tsika no akaizan'ny famonjena Andriamanitra. Dia zaho izy mba saika hiresaka aminao pastera ozy izy fa afaka be ianao izy mba any an-tranoko ozy izy no miresaka. Dia ndao ary izy ilay mpanompon'Andriamanitra satria efa ny farana koa ilay fivoriana ny alipany any. Tonga tany an-trano ilay ramatoa izy zany. Rehefa tonga tao amin'ny tranon'io ramatoa izy dia izao no tenin'ilay ramatoa. Mizahaka mba ho asehoko anao reto pastera ozy. Dia inona ozy izy ilay mpitory zany. Navoaka ny ambany izy mienina ohatran'ny fotoanana babaoritra kely zay zany dia areto ozy izy dia inona ny jereny dia navoaka ny izy. Karandoha kely, karandohan'olona ilay izy. Dia zay anankiray dia navoaka felatanan'olona anankiray. Be dia fa anona ndraiky ozy izy. Tia ozy izy karandoha tia zanaky ny ravavo. Tiako be ty zazy ty ozy izy fa zany efa minamoro azy. Taitra be zany dia ary tia indray ozy izy. Tia felatanany ty ozy sady natondrony tsara an'ilay ravaviko indray ty ozy. Tsakony namono an'io ozy. Taitra be ty mpanompon'Andriamanitra. Ka zaho zao ozy izy mifona amin'Andriamanitra efa mifona ianao ozy Jesosy mifona. Te hiala amin'ireto amin'izay ozy dia nariko izy reto. Efa nalefako tany anaty rano be reto ozy nalefako tany anaty rano. Tonga tatana dia efa tonga eto ndraiky izy ozy. Efa nalefako izy reto ozy. Ampondraka avao ndraiky izy tonga reto ndraiky. Efa nalefako tany amin'ny toerana fivoahana izy reto ozy. Mbola tafaverina eto ndraiky izy ozy. Tsy hitako intsony zavatra efa mifona mafy amin'Andriamanitra ozy ny zavatra nataoko. Dia ozy ilay mpanompon'Andriamanitra zao ozy izy. Tena hiala tanteraka amin'ireto anao izy. Ozy izy tena te ho afaka amin'ireto zavatra rehetra ozy izy. Fa mifona amin'Andriamanitra ny zavatra nataoko ozy. Dia ndao ary ozy izy fa tany ianao mividy solika ozy ilay mpanompon'Andriamanitra. Dia nakany vidianana solika zany dia izy. Rehefa nakasolika izy dia nidorana. Tsy tao ivelany an-trano izy nanao azy fa tao an-trano. Tao an-trano no any mba miboaka moa dia tany ny ambany. Dia teo izy nandoro azy. Nandoro azy amin'izay teo ary izy dia rehatra be dia izy. Maina amin'izay zany dia izy maina amin'izay. Inona ny zavatra aseho ozy nareo fa tezitra amin'izay ary ty Satana fa nalaina amin'izay ilay ramatoa nataony voalohany tonga dia ninkaiky nakapony tamin'ilay plafond mafy be. Tena tokony mafy tamin'ny tany. Avy eo amin'izay taitra ilay mpanompon'Andriamanitra zany dia nivonjeny ilay ramatoa fa tsy azony. Fa kapokapony le hery-maizina amin'ny heran'ny trano vakina lohany na inona fa mafy aina ilay ramatoa. Mipotipotika miparitaritaka mihitsy nanaovany azy zany. Tena raha zany izy mandeha akapony mafy amin'ny rindrina dia averiny dia akapony amin'ny tany dia akapony amin'ny rindrina ilany indray dia tena matsiravina be zany. Dia ilay mpanompon'Andriamanitra zany misambotra azy dia amin'ny anaran'i Jesosy mandroaka ny asa maina zany mandeha foana zany dia vao maika. Tsy hitan'ilay mpanompon'Andriamanitra zao nataoko hoe vonjeny izy le manidina be zany vonjeny eo. Atsoy Jesosy Kristy avy any Nazareta, atsoy Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Faran'ilay ramatoa nateny efa nakapokapony ela be teo zany efa hitako ozy ho faty mihitsy ilay ramatoa satria zara tsy zakan'olombelona mihitsy ilay zara nanaovana. Faran'izany ilay ramatoa efa nenanany iny na antso an'ilay anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta
voninjely izy zay vao nijanona. Tiako resahana amin'izay fijoroana vavolombelona zay zany fa zao tsisy hery maharesan'io Satany mihitsy afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Jesosy irery ihany masakana ny herin'io rakitsy io. Ka nijoroako an'izay vavolombelona zany zany no maly dia pasteur moa miteny hoe aleo mba ambaran'ny olona izy dia ambarantsika rehetra dia mba voninahitra ho an'Andriamanitra. Alleluia! Alleluia!